anio alakamisy roapolo Mey andro fahadimy dia anjara ny fikambanan'ny olona sy ny diakona no mitarika ny fanompoam-pivavahana amin'izao herinandro masin'ny fanahy masina izao. Ibanjinantsika aloha hevitra ny fanahy masina sy ny fiangonana, ka ny fanahy masina mampianatra ny fiangonana ary ny fanahy masina mampijoro ny mpindro. Ry havana malalo amin'ny tompo, ampitomboinanareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'ny Andriamanitra ray amin'ny fanamasinana ny fanahy masina ho amin'ny fanarahana sy ny fanamafazany ny ran'ny Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Iara-maka ny salamo fa 920 isika. Andiny voalohany sy fahaefatra. Aorian'izay ny hira 770 amby 100 andiny voalohany sy faharoa. Salamo fa 920 andiny voalohany sy faharoa. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Mibio an'Andriamanitra ry tany rehetra, makalazany voninahitry ny anarana, ome voninahitra izy ho fidirana azy. Lazao amin'Andriamanitra hoe indre matahatra ny asanao, ny fahalalebiazany herinao, tohiza ny fahavalonao anao, ny tany rehetra iakoaka eo anaty anao ka kalazanao. Eny akalaza ny anaranao izy. Amen. Tsika tompoko dia laza saotra voninahitra fanjakana no atolotray feno anao riray zanaka fanahy masina. Nomenao ny anio zahay afaka makalaza manome voninahitra lehibe anao endretoko ny indrafonao aminay ka velona trapamonjena ao amin'ny Kristy zahay mpanomponao ary afaka manatateraka izao fanompoam-pivavahana izao. Ko mangataka izay ry tompo tsara o fanatrehanao feno izao fotoana izao voninao trerery any. Ampiomboninay amin'le vavaka nampianarinao anay fa ino manao hoe rainay izay ny an-danitra. Ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omey anay anio ianona sahaza ao anay ary mamelana ny eloko ay tahaka ny namelana izay meloka taminay. Ary aza mitonanay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka tompoko ianareo. Ny hira fa 320 andiny faharoa nataontsika mialohan'ny fampianarana itony mpitandrina. 320 andiny faharoa. Christe
ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ao anatin'ny fizarana isika ny amin'ny fanahy masina sy ny fiangonana, ka zavatra roa no resahantsika: ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny mino. Ny fanahy masina dia mampianatra ny mino, mampianatra ny fiangonana. Ny fiangonana zany no ampianarina, mampianatra ny mino ny fanahy masina. Io dia efa novakitsika ny teny malaza an'izy io, fa mbola averintsika. Korinthiana 2 ny Korinthiana 2 azafady toko 2 ny 9 hatramin'ny 9:40 io. Fa ampahana amin'izany ihany no vakitsika. Korinthiana 2 toko 2 ny 9:9 hatramin'ny 9:40 ihany no vakitsika. Aminaran'ny Tompo, anefa nilaza fahendrena amin'izay efa matanjaka izay, fa tsy ny fahendrena izao tontolo izao, na ny mpanapaka izao tontolo izao, izay olona mialevona, fa milaza fahendren'Andriamanitra izay, ka maneho ny zava-miafina dia ny fahendrena izay nafenina sady voatenin'Andriamanitra ho voninahitsika taloha nanaovana izao tontolo izao. Ary tsy nisy nalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao, fa raha nahalala izany izy dia tsy nombony tamin'ny azo fijaliana ny tompony voninahitra, fa araka ny voasoratra hoe: izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona, na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Dia isika nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy, fa ny fanahy ny mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay n'Andriamanitra aza. Fa izy moa ny olona malalany am-pon'ny olona, afa-tsy ny fanahy amin'ny olona izay ao anatiny aminy, ary toy izany koa tsy misy mahalala ao am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra. Zay zany ny zavatra ngeza be. Tenen'ny Paoly apôstôly hoe tsy resaka fahendren'olombelona ny fivavahana kristianina, fa misy zavatra miafina ao, ila teo hoe mystera. Tsy fantatry ny fahendre amin'ny olona, na ny filôzofia amin'ny olona, na ny fahalalam-pomba amin'ny olona, izay lehibe, na ny sefo, na ny mpanapaka eto amin'izao tontolo izao. Raha nafantatra an'izany zareo izy tsy nanomban'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana ny Jiosy, fa ny Jiosy koa raha tsy nahafantatra, i Pilato koa tsy nahafantatra izany zava-miafina izany. Fa ny fanahy masina no mampianatra antsika ny zava-miafina io. Paoly mbola tsy reny sofiny olona, tsy hitany maso, zava-miafina momba ny Jesosy le resahana. Jesosy Kristy zany ny afina tao amin'ny testamenta taloha tsisy nahafantatra. Ka io fanahy masina io mampianatra antsika izany, manambara amintsika. Ary zao no mahagaga amin'ny tenen'ny Paoly apôstôly amin'ny 10 ka hatramin'ny 1:10 hoe: isika ny nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy, fa ny fanahy dia mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay n'Andriamanitra ary. Ny fanahy zany mampianatra antsika zavatra maro hatramin'ny sekrean'Andriamanitra ary ampianarina. Hafahafa zany. Tsy misy olona malala am-pon'ny olona, ao am-ponao ara hafa. Ianao ihany ny fanahinao ihany malala azy. Zaza teraka alina izy ny taolony am-poko hafa na am-ponao hafa. Ka vao mainka ny ao am-pon'Andriamanitra ve misy mahalala. Ny am-pon'olona raha tsisy mahalala ho Paoly, afa-tsy le tompony. Kanefa ho Paoly ny fanahin'Andriamanitra dia mitsikilo sekren'Andriamanitra, dia mampianatra izany aty amintsika. Mampianatra izany aty amintsika. Toy izy antsika amin'izay le teny teo manomboka amin'ny 2:20 hatramin'ny 4:20. 2:20 hatramin'ny 4:20. Fa isika tsy nandray ny fanahy izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra, mba ho fantatsika izay zavatra omen'Andriamanitra antsika. Izany koa no alazainay, tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona, fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy. Raha milaza zava-panahy amin'ny olona araka ny fanahy izay, fa amin'ny olona araka ny nofo ihany
dia tsy mandray izay any fanan'Andriamanitra fa adalana amin'izany sady tsy azo satria araka ny fanahy no amantarana izany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa tsy fantatrarin'olona. Fa izy moa no nahafantatra ny sain'ny Tompo mampianatra azy fa izay manana ny sain'i Kristy. Io Paoly apôstôly le fanahy raisitsika tsy fanahy n'izao tontolo izao ka siansy amin'izao tontolo izao io na fahendren'izao tontolo izao io tsy zay. Tsy fahendre amin'ny olona fa fanahy masina no mampianatra amin'ny teny ampianarin'ny fanahy. Raha mampianatra olona araka ny fanahy ka zao nefa tsy ny olona rehetra no mahay rehefa ampianarin'ny fanahy masina. Ny olona araka ny nofo fehezin'ny nofo mandeha araka ny nofo tsy olona araka ny mpanahy na ampianarinao zava-panahy 100 tsy mety mahay. Toujours redouble, triple, quadruple. Satria tsy miandray ny zavatra avy amin'ny fanahy masina. Fa ny olona araka ny fanahy ihany ozy izy. Fa ny olona araka ny nofo tsy mahay ladalana amin'izany. Na koa moa Jesosy zany anontanian'ny président fokontany tsy ho fantany. Zay nataony sasany. Dia manaratsy eraky ny FB sy ny sisa satria fahadalana zany fa tsy fantany. Fa amin'ny olona manana ny fanahy masina ihany mandeha araka ny fanahy no afaka ampianary ny fanahy. Zay mahatonga antsika tsy mitovy niveau spirituel. Satria ny olona araka ny nofo tsy araka an'izany mihitsy. Zay no mahatonga ny olona rehetra tsy ho tafiditra am-piangonana inona teneninao fa ny fitoriana tsy maintsy atao. Maro no antsoina fa vitsy no fidiana. Zay mahatonga ny olona hoe tsy mena toriana foana amin'ny filazantsara tsy mankao reo. Fa adalana amin'izany satria tsy fantany fa araka ny fanahy no amantarana izany. Io fanahy mpampianatra io i Jaona apôstôly koa zany manao an'io iraisana amin'ny i Paoly io. Jaona 7:7. Jaona 7:7. Ahoana ho sisy? Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina zay irahan'iray amin'ny anarako izy no ampianatra nareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro nareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo. Fonction psychopédagogique an'ny fanahy masina. Mampianatra izy. Ekeny Paoly koa zany fa mpampianatra ny fanahy masina. Ny faharoa mampampianatra ny fiangonana. Ny fanahy masina zany docteur de l'église izy ny mpampianatra ny fiangonana. Korintianina faharoa 7:12 hatramin'ny 7:20. Korintianina faharoa 7:12 hatramin'ny 7:20. Ity le niresantsika tamin'iray mandeha hoe io baiboly io tsy hainao mamaky an'io raha tsy ampianarin'ny fanahy masina. Ala be mahavery io vakitsika koa amin'izany satria manana zany fanantenana zany izahay. Dia satoko fa tsy tahaka ny amin'ny Mosesy zay nanarina ny tavany tamin'ny salibonana mba tsy banjinana ny faran'izay nialevona fa efa donto ny sainy mpambaraka androany dia mbola tsy nesorina ihany zany fisalibonana izany raha vakina ny tenin'ny fanekena taloha satria eo amin'ny Kristy ihany no anesorina izany. Fa misy fisalibonana manarina ny fona mbaraka androany raha vakina amin'ny tenin'ny Mosesy kanefa rehefa miverina amin'ny Tompo izy dia esorina zany fisalibonana izany. Ary ny Tompo izany fanahy izany ary izay toeran'ny Tompo ny toeran'ny fahafahana. Fa isika rehetra kosa mitavatsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra ka azo ovana azo zany endrika izany indrindra amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny amin'ny Tompo dia ny fanahy. Io zany ho Paoly apôstôly. Io baiboly zany tsy ananarina fahatany. Lazaiko nareo fa misy olona nianatra an'io 10 taona ny maro manana doctorat amin'io fahate tsy mivavaka. Vazany be dehibe ny tratra an'izany tsy mivavaka izy satria mila fanahy masina izy io. Raha tsy zay donto ny sainy misarona voalo isika tahaka ny Jiosy rehefa mamaky ny fanekena taloha ny testamenta taloha dia misy zavatra manarina ny fony dia tsy mahay mamaky an'io izy. Tsy mahita ny Jesosy ao izy.
raha tsy ampianarin'ny fanahy masina zany tsika dia tsy mahalala ny soratra masina ovinana oviana ay tsy anjery ay no manazava azy fa tsy misy fiantraikana amin'ny fiainanao tsy iainanao mihitsy satria lasa siansa tsotra izy amin'izay. Zay le hoe ny fanahy masina no mampianatra ny fiangonana. Ny zavatra faharoa dia izao, ny fanahy masina no mampijoro ny fiangonana, mampijoro ny mpino. Filipianina 4:7. Mampijoro eto zany manangana, miaro anao tsy ho lavo, mampijoro vavolombelona. Filipianina 4:7. Izy io zany Paoly apôstôly zany miteny aloha tombontsika amin'ny andininy faharoa satria io le zavatra mandava andininy faharoa sy fahatelo andininy faharoa hatramin'ny fahaefatra mihitsy no vakitsika zany. Ao amin'aran'ny tompo, tandremo ny tenanareo amin'ny amboa, tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy, tandremo ny tenanareo amin'ny voaklema, fa isika no voafora zay manompo amin'ny fanan'Andriamanitra ary manao an'i Kristy Jesosy ho rerentsika ka tsy mitoky amin'ny nofo kanefa mba manana zay tokiko amin'ny nofo ihany aho. Hoy Paoly apôstôly hoe tandremo fa misy ny amboa, misy ny olona voatsiny, voaklema. Ndikan'izay zany teo amin'ny testamenta taloha zany tsy ny olona rehetra ny mahazo mivavaka, ny jentilisa olona tsy jiosy tsy mahazo miditra amin'ny tempolo, ireny atao hoe amboa. Amin'ny tempolon'ny jiosy ny kilemena tsy mahazo miditra am-piangonana, zay ny amin'ny jiosy satria rehefa miditra am-piangonana izy dia zavatra masina. Rehefa mandeha mivavaka zany ny olona kilemena amin'ny jiosy dia ivelambelany ao izy manao. Ka iny ny tondrahan'ny Paoly apôstôly sara, tandremo koa ianao sa voaklema ara-panahy, amboa ara-panahy, voatsiny ara-panahy, fa isika ny voafora hozy izy. Ina ny dikany hoe voafora. Teo amin'ny jiosy koa zany ny olona voafora ihany no mahazo mivavaka ao amin'ny tempolo. Raha tsy voafora ianao na jiosy ary dia any velany koa ianao. Ka isika ho Paoly dia voafora ara-panahy amin'ny batisa amin'ny alalan'ny fanahy masina ka afaka mivavaka tsika. Tsy voaklema isika, tsy voatsiny isika, tsy mpanao ratsy isika rehefa masin'ny fanahy masina, fa tahaka ny olona voafora tamin'ny jiosy fahiny mahazo manao fanompom-pivavahana, mahazo mivavaka. Zay ny dikan'izay. Ny fiangonana zany dia fikambanan'ny olona voafora ara-panahy tamin'ny batisa afaka manao fanompom-pivavahana amin'ny alalan'ny fanahy masina. Zay le hoe mampijoro antsika anao fotoam-pivavahana io zany fanahy masina. Tsisy mendrika anao fotoam-pivavahana raha tsy hamasin'ny fanahy masina. Lasa olona voafora ara-panahy izy mahazo miditra ao amin'ny tempolo izy io zany tsy hidikidira-pona zany io fiangonana io. Matetika isika zany ny milangalanga miditra ao. Teneniny Paoly apôstôly tsara, olona masin'ny fanahy masina no afaka mijoro ao anatin'ny fiangonana. Fanahy masina mampijoro ny mino amin'ny fanompom-pivavahana. Tsy afaka manao fanompom-pivavahana raha tsy voafora ara-panahy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Mampijoro ny mino koa ny fanahy masina amin'ny fanomezam-pahasoavana hoento manompo. Koritianina 2:12 haitsika tsara. Koritianina 2:12. Momba ny fanomezam-pahasoavana maro samihafa no lazaina amin'io. Ny andininy fahaefatra hatramin'ny faha-1:10. Koritianina 2:12 andininy fahaefatra ka hatramin'ny faha-1:10. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoava nefa ny fanahy dia iray ihany. Ary zarazaraina samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany. Ary zarazaraina samihafa ny hafa nefa Andriamanitra dia iray ihany, zay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary izy rehetra dia nomeny ny fampisehoana ny fanahy soa. Fa ny anankiray nomeny ny fanahy teny fahendrena, ny anankiray ny teny fahalalana, araka izany fanahy izany aminy, ny anankiray finoana amin'izany fanahy izany aminy,
ny anankiray fanomezam-pasavy no ety mahasitrana amin'izany fanahy izy aminy aminy, ny anankiray manao fahagagamy, ary ny anankiray maminamy, ary ny anankiray mahafantatra fanahy samihafa, ary ny anankiray miteny amin'ny teny samihafa tsy fantatra, ary ny anankiray mandika amin'ny fiteny tsy fantatra. Ireo rehetrareo dia asan'ny fanahy iray zarazarainy ho azy rehetra araka ny sitrapo. Izany hoe ny fanahy masina dia mizara fanomezam-pahasoavana samihafa hijorotsika vavolombelona amin'ny fanompoana sy ny asa. Efa nazavaintsika mampiavaka ny fanompoana sy ny asa. Ny fanompoana hoy isika dia ny ministera na diakonia, fa ny asa dia action na projet zany na opération. Dia ny fanomezam-pahasoavana zany entina mahazo anjara fanompoana tahaka ny hoe mpitandrina, diakona, mpiandraikitra sampana, mpiandry. Fa avy eo manao asa samihafa reo. Ka ny fisehoan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana omenany mino dia iombonana. Iombonana io. Tombotsoa iombonana io. Ho fiarah-mitondra hanazoavana ny olona rehetra, zay midikany hoe ary izy rehetra dia nomena ny fampisehoana ny fanahy aso. Ny teny hoe aso zany avy amin'ny teny grika hoe synfero, bring together, ny dikany na profitable and useful pour l'utilité commune. Ny fanomezam-pahasoavana amin'ny fiangonana zany ampiasaina amin'ny fahasoavana amin'ny tombotsoa iombonana. Tandremo tsara zay raha manana fanomezam-pahasoavana ka tazominao anao na karakaranao ny aminao any tsy izy zay. Ny fanomezam-pahasoavana zany dia natao ho an'ny fiombonana foana. Zay ny dikany hoe synfero, natao iombonana, hiasana iombonana. Ary io fanomezana io tsy avy amin'ny olombelona fa avy amin'ny fanahy masina. Tsy anao zany io ny dikany fa ianao mampiasa fotsiny. Ary tsy sitrapon'ny olona nazahoana an'io fa ny fanahy masina zany manome araka ny sitrapony. Dia rentsika amin'ny vakinangina ny 1:20 hoe ireo rehetrareo dia asan'ny fanahy iray ihany zarazarainy ho azy rehetra araka ny sitrapo. Le fanomezam-pahasoavana amin'asy aminareo ireo fanahy iray ihany nanomeny io ka tsisy tokony hoe geste hoe za tena manana. Fanahy iray ihany ny zaran'io. Faharo tsy afaka makany any hafa ianao satria tsy ianao no mizaran'io. Tsy terenao ny fanahy masina. Misy manko maheno olona manofo dia tea nofo koa. Maheno olona mahay mitorotemo dia tea hay koa. Ilaina izany. Fa tadio fa raha vao fanomezam-pahasoavana ianao tsy mety hitovy aminy mihitsy. Mahay ianao fa tsy hitovy aminy. Ilaina ny mitsiriritra zavatra tsara. Fa tadio fa araka ny sitrapony izy ao. Omeny ianao manana, tsy omeny ianao tsy afaka mitabataba. Zay mahatonga hoe ny fanahy masina. Ireny rehetrareny zany entina hijoroana vavolombelona amin'ny fanompoana sy amin'ny asa reny fanomezam-pahasoavana rehetra ireny. Ny manaraka, ny fanahy masina koa mampijoro ny mino amin'ny fivavahana ataon'ny fiangonana. Mampijoro antsika amin'ny fivavahana ataontsika izy. Io fanahy masina zany manampy antsika amin'ny mivavaka amin'ny dikan'izany. Romanina 5:9. Romanina 5:9 teny efa haintsika loatra ary efa nivakiana teto izy io. Romanina 5:9 andininy 4:20 sy ny 7:20. Romanina 5:9 andininy 4:20 sy ny 7:20. Vakitsika. Ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika fa ny fanahy mifona amin'ny fitaraina tsy azo tononona. Ary izay mandinika ny fo no malala ny hevitry ny fanahy satria araka n'Andriamanitra ny fifonany ho amin'ny olona masina. I fanahy masina zany mandray an-tanana ny fahalementsika. Mandray an-tanana ny fahalementsika izy. Malemy zany tsika. Misy zavatra tsy ampy. Asteny eo amin'ny teny grika faible isika. Ka manampy atsika izy vavaka sy ahay vavaka. Ka izy mihitsy no mangataka ho antsika, mitaraina ho antsika, ny fona ho antsika. Zay midikany hoe fa ny fanahy mifona amin'ny fitaraina tsy azo tonoana. Rehefa mivavaka zany tsika dia ny fanahy masina mamango koa akaiky eo mivavaka. Sao dia verina ianao rery ny mivavaka. Satria tsika malemy. Ary izay
mahatonga ny fanahy masina manampy atsika hivavaka. Tsy fantatsika na ny votoatiny, na ny fatrany, na ny fomba tokony vavava. Misy fotoana nge ianao tokony andohalika hivavaka. Fa firy ny olona mandohalika mivavaka. Fanahy masina zany malahelo mahita anao dia mivavaka ao anao izy. Misy fotoana tokony hitsangana hidery ianao. Misy fotoana ianao tokony fady aminy. Misy fotoana ianao tokony anao asa soa. Na ny fatran'ilay vavaka koa tokony mandra maraina ianao hivavaka. Azontsika ve le teo hoe tsy mahay mivavaka tsika. Oviana amin'ny tokony anao an'izany. Ary ny manahirina koa misy zavatra angatahanao isan'andro zay tsy tokony angatahanao akory. Fa misy anankiray tokony angatahanao isan'andro tsy angatahanao. Azonareo ve le izy? Zay le hoe tsy haitsika eo mivavaka io. Na ataonao tsara rindra be ary io, misy diso foana io vavaka io, zay koa ny dikan'izay. Le fanahy masina zany no manitsy an'io. Manitsy an'io vavaka ataontsika io ny fanahy masina. Manitsy an'io amin'ny fitarainana tsy voalaza amin'ny teny. Tenin'ny fanahy masina zany tsy fantatra mihitsy izy miteny ao. Tsy voalaza amin'ny teny, soupir inexprimable hozy ny teny frantsay. Fanahy masina mitaraina ao anatinao ao, satria matetika diso reny vavaka ataontsika reny. Fa ny fanahy masina zany mampijorotsika mivavaka. Mahatonga antsika mbola afaka manarina toronom-bavaka. Dia ny fanahy masina. Raha tsy zany tsopony dia voly reny vavaka ataonao reny mot par mot raraka dolo. Fa ny fanahy masina no reformule an'ireny, mampiakatra an'ireny iray. Ary Andriamanitra ihany malala ny hevitry ny fanahy ho antsika izay olona masina. Dia ny fiangonana. Tsika zany le olona masina. Fa tsy le olona maty ihany natao olona masina amin'ny Paoly, fa ny fiangonana ny olona masina. Itsika ny olona masina, fa tsy le efa maty ihany. Ny olona masina amin'ny Baiboly dia ny olona mihinan'Andriamanitra efa maty sy mbola velona. Tsara hay zany. Natao olona masina dia ny fiangonana ny efa maty sy ny mbola velona. Ianao koa zany masim-bavy dolo, satria zanak'Andriamanitra no masin'ny fanahy masina. Ny farany mampijoro amin'inona ny fanahy masina? Mampijoro eo amin'ny fisehoana amin'ny olona rehetra, amin'ny fisehoana amin'ny fiarahamonina. Fanahy masina mampijoro eo amin'ny fisehoana amin'ny olona rehetra. Ny fisehoantsika amin'ny fiarahamonina dia ny fanahy masina no garantia, satria tsy maintsy miseho vahoaka tsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra tsika. Korinthiana 2:7, andinin'ny 1 hatramin'ny 7. Misy teny manko mahazo telo, mahazo efatra momba ny fanahy masina io. Efa nivakitsika izy io dia efa miverina indray izy zao. Korinthiana 2:7, ny andinin'ny 1 hatramin'ny 7. Vakitsika. Moa midera tena indray va izahay? Sa toy ny sasany ka mila epistily filazantsoa ho anay ho aminareo na avy aminareo? Ianareo no epistilinay, voasoratra tamponay, sady fantotra sy vakin'ny olona rehetra. Eny, aseho epistiliny Kristy izay entinay ianareo. Tsy nisoratana tamin'ny ranomainty anefa, fa tamin'ny fanan'Andriamanitra velona. Tsy teo amin'izay tena vato fisaka, fa teo amin'izay vato fisaka nofo dia ny fo. Itsika zany rehefa masin'ny fanahy masina dia lasa taratasy, epistily, vakin'ny olona. Itsika zany vakin'ny olona. Tahaka ny FB vakinareo, nareo koa zany FB mandehandeha, fa any Kristy. Ary manahirina lazan'izany fa sao dia tsy FB ny Kristy le ianao. Dia ny mpanoratra dia ny apôstôly. Paoly apôstôly zany nanoratra tamin'ny fiangonana tany Korinto, dia manoratra amin'ilay fiangonana olona hozy tsika, le olona mihitsy ny soratana tamin'ny alalan'ny toroteny. Efa nazavaintsika teto io teny hoe rehefa mamitoroteny i pastera dia manoratra aminareo. Transcription, mametaka le ADN, misy hoe ARN messager, dia misy ARN de transfert. Dia soratany ianareo, dia ho vakin'ny olona rehefa miala aveto. Inona ny vakin'ny olona aminao? Ka hoy Paul hoe ny voasoratra ao, epistiliny Kristy. Ny teny soratana dia avy amin'ny Kristy. Zay mahatonga hoe fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Paul manoratra, mpitoro vavahana manoratra, mpitandrina manoratra, mpitoro filazantsara manoratra, ny teny soratana dikten'ny Kristy. Fa le ranomeny anoratana, tsy ranomainty fa inona hozy izy?
fanahy masina le anorata. Izay zany. Rehefa soratana amin'ny alalan'ny ranomainty ny fanahy masina isika, tsy ranomainty tsotra io izy, dia vakiany olona amin'izay ianao. Mba nosoratana tamin'ny fanahy masina ve ianao? Izay le fanontaniana aloha. Sa fanahy ny fandevozana, sa fanahy hafahafa nosoratana tao aminao. Fantatra sy vakiany olona rehetra hozy izy. Iny atao hoe record amin'ny teny anglisy, voarakitra. Io zany tsy hoe manoratra tsotra, tsy graphe amin'ny teny grika fa eanka grapho, zany hoe voarakitra, record. Dia ianao zany zay manko le tsy mahay teny anglisy, voasoratra amin'ny record du monde. Voasoratra mihitsy ianao record du monde. Fa epistiliny Kristy le misoratra aminao. Ary zay le hita. Voasoratra fantatra sady vakian'ny olona ianao amin'ny fitoerana vavolombelona satria nosoratana tamin'ny fanahy masina ianao. Eny aravina zao ariva zao tsika nampianariny fanahy masina indray hoe izy ny mpampianatra. Izy ny mampianatra ary tsy mahalala an'izany zao tontolo zao na izy miseho mahay. Fa zay ampianarin'ny fanahy masina ihany mahalala ny zava-miafina momban'i Kristy. Zay ampianarin'ny fanahy masina ihany mahalala sy mahay miaina ny soratra masina. Fa tsy resaka diplôma io Paoly apôstôly. Ny fanahy masina koa mampijoro ny mino, mampianatra azy vavaka, mamonosika azy anao fanompom-pavana. Tsy afaka mijoro atao am-piangonana manao fomam-pavana tsika raha tsy voafora ara-panahy. Tsy afaka mitatana ny fanomezam-pahasoavana samihafa ny fiangonana raha tsy ajoro ny fanahy masina. Ka malasa tombotsoa iombonana ny fanomezam-pahasoavana nomen'ny fanahy masina, hahasoa ny olona masina rehetra. Mampijoro antsika koa mivavaka ataontsika ny fanahy masina, mampianatra antsika mivavaka, miara-mivavaka amintsika, mifona mitaraina raha diso ny vavaka ataontsika dia hitsy ny mankanan-danitra. Dia ny faran'ny fanahy masina dia mampijoro antsika rehefa mandeha miseho velantsika ka laesa epistiliny Kristy, nisoratany mpitondra vavahana ary nisoratana amin'ny alalan'ny ranomainty antsoina hoe fanahy masina. Fa tsy ranomainty tsotra hoy izy, fa ny fanahy masina nanoratana anao. Meteza ianao ho soratana amin'ny alalan'ny fanahy masina amin'ny alalan'izao toriteny sy fampianarana izao. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Mbola hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray masina sy tsara indrindra, misaotra anao izahay noho ny teninao izay nomenao anay. Fa tena velona tokoa ny fanantenanay ny amin'ny fampianarana ny amin'ny fanahy masina. Mangataka anao izahay mba hiasa mahery ety anatinay izany fanahinao masina izany, ka hampianatra anay fiangonana, hampianatra anay mpino rehetra, mba ahafahanay miatrika ny fiainanay rehetra satria zava-poana ny zavatra ataonay rehetra rehefa tsy hainao fanahy masina no miasa ao anatinay. Dia mangataka aminao izay Andriamanitra, mangataka fonana lehibe avy aminao izahay. Mpanota tsy mendrika izahay, ka dia mangataka aminao ho an'ny firenenay, ho an'ny mpitondranay sy izay vahoaka rehetra. Ny fanahinao masina trano no angatahanay hiasa mahery ao anatinay tsirairay avy, ka ho firenena vanona, ho mpitondra vanona ary ho vahoaka vanona daholo izahay eto amin'ity firenena ity, ka ho reharehan'ny olona rehetra izay mitazana anay ny amin'izany. Mangataka aminao ihany koa izay Andriamanitra fa ianao no mampisy ny zavatra rehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Mangataka nindra fonao lehibe izahay no andro tsy salama rehetra. Mitaraina aminao izahay mba hamonjy sy hanafaka anay izay siny izao aretina mafy sy fahafatesana izao. Aoka ianao no hanasitrana sy anala izao fahoriana mangidy izao eto amin'ity firenenay sy izao tontolo izao mihitsy, ary
ampio amin'ny fitahinao lalandava noho izany ireo izay mikely aina amin'ny fitsaboana sy ny fiadiana amin'izao aretina izao. Ny analan'ny fanahitainana amin'ilay sady nanasitrana no nanamasina ny fahoriana dia ny zanakao Jesosy Kristy tomponay izany. Mangataka aminao ihany koa izahay Tompo ny aminay tsirairay avy, ny amin'ny fiainanay isam-batan'olona isa-tokantrano, tsy miafina aminao ireo olana maro samihafa izay miandrady aminay. Dia ny fanahinao masina trano no angatahanay hiasa mahery eo amin'ny ankohonanay, ny fianakavianay, tenanay tsirairay avy. Ka ho tafavoaka ho mpandresy izahay rehefa miaraka aminao fanahy masina. Mangataka ihany koa izahay ny hoan'ny izay manana ny salama rehetra, indrindra fa zanaky ny fiangonana. Olana maro samihafa no menjady amin'izy ireo. Talao izay Tompo fanahinao masina no miasa mahery eo anatinay fa efa tena very hevitra izahay, ary indraindray ny vavanay dia miteny zavatra tsy tokony ho teneninay akory. Mifona Andriamanitra dia mangataka ny fanahinao masina hiasa mahery aminay tsirairay avy. Izany vavaka izany no asandratray Tompo mino sy manantena izahay, fa tsy avelanao isy ho raraka ireo fangatahanay maro be. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana malahitra amin'ny Tompo, andeha tsika rehetra hiary hitsangana indray ny teny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra antsika rehetra. Hoy ny soratra masina manao hoe: fa ianareo kosa dia efa niodina ka nanome alahelo ny fanahy masina. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalan'ny fanainaina no nahafaka antsika tamin'ny lalan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Koa ambara amin'ny finoana ry havana fa voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo rehetra noho ny anaran'ny masina. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Misaotra ny tompontsika ry havana ny amin'ny ity fotoana ity, ny toy ny fandaharam-potoanantsika Rahampitso Zoma izay andro fahaenina ao anatin'izao herinandro ny fanahy masina izao, iarahana amin'ny sampana tanora kristianina amin'ny 5 ora sasany ariva hatrany ny fotoana eto am-piangonana, ary amin'ny 7 ora ariva kosa no ahafahantsika manaraka izany amin'ny tambajotra tserasera. Amarana izao fotoana izao tsika ny hira 720 ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny fahadimy no iraintsika mialohan'ny tsodrano. Thank you.
raha iso amin'ny finoana riavana ny tsodrano izay atolotra antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka, ka aokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka, ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo, sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Mahazo toerana ianareo riavana, isaotra an'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka mangina isika rehetra. Fa isika no voafora izay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra ary manao an'i Kristy Jesosy reharehantsika, ka tsy mitoky amin'ny nofo. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.